Zay fantatro Jesosy anafonao lanitra ho anay. Resa mifa efa nahita Izahay nanonda fa ianao tonga monjy anay. Fanjakana Voavidy eo sy anatrehan'Andriamanitra fiandrianana voasoratra ny boky lanitra ny anaranay noho ny amin'ny famonjena nataonao. Tsy misy azo arenamina Izao rehetra zay itiza Jesosy mbola miantoaka eo anatrehanao zahay. Eo Eo anatrehan'ny fahadiazana. Eo anatrehan'ny fitiavanao. Manzakayanao Andriamanitra Zay participa mundia Tenongolo ianao dia maty ho anay dia fety izay. Numbunya Nandray faresena za amin'ny fahafatesana. Kamati uanay Nitsangana Katunga eriwai Sesosyo Sianao no fiainaku Timisini Azuarina Amina Zany Jesosy tsy azo arina aminao raha mbola samy hery. Sasamieri Zay fantatro Sasamifa efa nahitako Fanjakana sy fiandrianana Tsy misy azo arenamina Izao rehetra zay itiza Mitromianku keu anatreana Manzakayanao Andriamanitra Zay participa mundia Kumbunyanao Kamati uanay Nitsanganao Katunga eriwai Sesosyo Sianao no fiainaku Timisini Azuarina Amina Kunyanao Kamati uanay Nitsanganao Katunga eriwai Sesosyo Sianao no fiainaku Timisini Azuarina Amina Numbuyanao Kamati uanay Nitsanganao Katunga eriwai Sesosyo Sianao no fiainaku Timisini Azuarina Amina Ny voalohan-teninay mivady zay mijoro eto anatrehanareo tompoko dia misaotra an'Andriamanitra fa nomen'Andriamanitra tombonandro avelomany isika ka nahatratra an'izao Paska taona 2024 izao. Dia ho zahay hoe arabaina ianareo tompoko. Tena arabaina amin'ny anaran'i Jesosy.
Manarak'izany faharoa, aoka tsy ho raisitsika ho fety fahatserovana fotsiny ny andro androany hoe Paska 2024 fa raiso amin'ny finoana fa amin'izao Paska 2024 izao dia izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely no ataony aminao. Ho afaka ianao, voavonjy ianao, ho mpandresy ianao, ho voatay ianao, ary amin'ny anaran'i Jesosy hitondranao ho amin'ny fiainana tafit'Andriamanitra. Ndao hiteka mafy ho antompo isika. Anisany mampahery ao anatin'ny fotoana tahako izao tompoko dia miaraka amintsika eto ny tompontsika. Amen. Ary isy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra eto androany. Na dia ianareo manaraka an'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny tambazotra serasera azy izay ataon'Andriamanitra aminay eto dia ho ataon'Andriamanitra aminareo any an-kivo. Raha mino anareo dia ho tanteraka aminareo izany. Dia manaraka izany fahatelo, tandremo mba tsy ataontsika fombafomba sy fazarana fiarana manompo an'Andriamanitra eto. Fa isika tonga eto ianao dia aoka hiandrandra'Andriamanitra arana tena andray zavatra tsara avy any aminy. Ho anareo izay marary izao no Jesosy natao Paska afaka nositrana ianao. Ho anareo izay manana olana no Jesosy natao Paska dia afaka ny voavonjy ho afaka amin'izany olana izany ianareo. Ataon'Andriamanitra n'izany, ho tanterana n'izany. Fisaorantsika an'Andriamanitra sahady dia mbola hiteka mafy dia mafy isika. Amen. Dia raha matovatiko izany no hitondra ny fitenenana ametraka ny fotoana rehetra eto ambavaka tompoko. Melohan'ny vavahantsika dia mba misy zavatra namangin'ny tompo ato amin'ity herinandro ity. Zao foana ny tonga ato anatiko tsy haiko mihitsy hoe ohatra hoe misy zavatra miteny amiko foana hoe fifaliana lehibe any an-danitra ny amin'ny mpanota ray izay mibebaka. Azonao ve izany hoe fifaliana lehibe tsy hoe falifaly fotsiny any an-danitra fa fifaliana inona ndikany hoe lehibe tena goavana mitsinjatsinjaka ny any an-danitra faly ny any an-danitra rehefa misy mpanota ray izay mibebaka. Inona moa le hoe mpanota ray izay mibebaka afaka eo am-pelantanan'ny devoly ny olona, tsy midina any amin'ny fahaverezana mandrakizay ny olona fa tena tsangan'Andriamanitra onona ny an-danitra iaraka amin'ny mandrakizay raha tonga amin'ny fotoan'andro. Ka noho izany ianao mahereza amin'ny taona olona mba manova tanjona hoe za ao anatin'ny 2 volana ny 2 volana tsy maintsy mataona olona ho an'i Jesosy pampifalilanitra sika ry havana. Izy indray no antenainy ty zao tontolo zao ty amonjy azy fa isika pino izay novonjena tokony izara ho an'ny olona eto ambonin'ity tany ity. Sa tsy izany raha ekenao izany hoe dia mba mity hafa tanina ho an'i Jesosy. Eny ary hivavaka isika ametraka ny fotoanantsika eto eo am-pelantanan'Andriamanitra. Andriamanitra misaotranao izay raha nomenao ty fotoanandroany ity andro fifaliana ho anay atsiarovanay an'i Jesosy voaomby teo amin'ny azo fijaliana da nafaka anay teo am-pelantanan'ny devoly nanomenay fiainam-baovao ary nanomana ny fiainana mandrakizay ho anay. Ka ino tsirairay avy tompo hijoro haritra hatramin'ny farany tsy azon'ilay ratsorom-bana intsony izay fa ianao ny matahiranay eo amin'ny tana maherinao. Tainy fotoanandroany fotoana lehibe ho anay ankalazanay an'i Jesosy tompo tehirizony tsirairay avy haritra hatramin'ny farany ho voninahitra naranao. Ary ny fotoana eto androany dia fotoana feno fifaliana ho anay amanginao ny fotsy tsirairay avy mba tena hijoro haritra hatramin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia ho fanamafisana ny teny izay nambaran'ny ramatoa vatiko teo dia ity.
amin'izao volana avril sy volana me ho avy izao dia maneho firaisan-tsaina avokoa ireo mpanompon'ny Andriamanitra sy ireo fiangonana mitovitovy amintsika maneran-tany hoe iraisaina isika iray fo iray evitra isika mba amonjy olona iray ny volana avril ary amonjy fanahy ny olona iray volana me. Amen. Ny eto Madagasikara zao dia fanahy retam-pitisa no vinavinaina hoe hovonjena eto Madagasikara. No izany indrindra dia manentana antsika rehetra toka eto aho zay rehetra matsapa-tena hoe efa ny Jesosy, efa manana Jesosy, manana fanahy voavonjy, asa mipetrapetraka fotsiny itsony fa metezana ho etsika hitory ny filazantsara ho famonjena ny fanahin'ny olona, hitsory vavolombelona ho famonjena ny fanahin'ny olona, ampiseho an'ilay mahafahazavana antsika ho famonjena ny fanahin'ny olona izany. Amen. Any amin'ireo fiangonan'ny namantsika amin'izao eto Madagasikara tena hoy Jesosy eo tara ve zahay fa amin'izao tsika miteny izao efa maro amin'ny fiangonana no mitety toerana manao fitoriana Kalamanjana, manao fitoriana Enetsena, mitety tokantrano, tsy hoe tsy manan-katao zareo tsy anasa fa tena hoe toka ny famakian'Andriamanitra dia manao etsika zareo ka andao tsika rehetra araka ilay fanentanany Ramatoa vadiko teo tsy hiperiperika etsony, andao anao etsika. Tsy haiko aloha mpiandraikitra ato amintsika, chef de groupe ato amintsika, sanatria ve matory ve anao, na variana ve anao, na tsy fantatra ve tokony atao, fa manomboka androany na chef de groupe anao, na mpiandraikitra anao, tsika rehetra andao hiara entana hitory ny filazantsara, hijory vavolombelona. Zay fanazy mamaim-poana aoka zara mamaim-poana. Raha anao etsika tsika misy fifaliana ny an-danitra, misy aravony any an-danitra. Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra ieriany andao hiteka mafy mafy isika. Dia ho toezantsika zao fampona an'Andriamanitra zao amin'ny alalan'ny hira anankitelo dia raisika ampitevan-tanana ny mpitarika fiderana ao anatin'izany tompoko. Alléluia. Arabaina avokoa isika tsirairay avy natratra an'ity andro Pasika ity. Pasika fandresena ho anao tokoa anie zao andro androany zao. Ho volom-bolana eo amin'ny fiainanao ihany koa anie ity andro Pasika ity. Amen. Et vous tous qui nous suivez en ligne, nous vous souhaitons également de très joyeuses Pâques. Que ce soit vraiment une victoire pour vous, car la victoire de Jésus est notre victoire. Tendaontsika m'izao maraina izao tazomitsika hatrany ny fifantohantsika dia raha mety aminao dia mitsangana amin'ny toerana misy anao. Omentsika voninahitra ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay nanesitra ny fahotany zao tontolo izao sy anao zany. Isika nanota fa Andriamanitra noho ny fitiavany antsika dia nomeny antsika ny zanany. Jesosy Kristy ihany koa noho ny fitiavany antsika dia nanaiky izy ho atao sorona mba hahatonga antsika indray ho tonga zanak'Andriamanitra dia mendrika omena voninahitra izy. Andao asandratsika androany hoe voninahitra ny eo anao ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Voninahitra ho anao Jesosy satria mendrika an'izany ianao. Mendrika omena ny voninahitra rehetra ianao. Mendrika no hajaina ianao, mendrika ny ankohofana ianao androany. Asandratra ny tananay eo anao, ho fanomezanay voninahitra anao. Mandrakizay, mandrakizay. Voninahitra nye, ho an'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra.
toi qui es assis sur le trône, toi qui es assis à la droite de Dieu. Hallelujah.
Nous rejoignons les anges dans le ciel, Seigneur. Nous nous prosternons à tes pieds pour te dire à quel point tu es grand, à quel point ton amour règne sur nous. Seigneur. Et les anges acclament, Tu es saint, l'univers proclame. tu es saint, Tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. et tout ton peuple crie Que tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. et les anges acclament. Tu Que tu es es saint, et l'univers proclame. tu es saint, Que tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es et saint. maintenant tu entends ton peuple qui crie, et ton peuple crie, Que tu oui, es avec saint, toi le roi des rois,
fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi Ankalazaina zay fantsaka.
ndao tsika iteaka mafy ho any jesosy tsika zay nitsangana tamin'ny hery, nitsangana tamin'ny voninahitra, ary ho azy mandrakizay voninahitra. Amen. Miarabantsika tratran'izao andro pasika, andro fety, andro lehibe izao, dia arabao ny olo akaikinao, ampiseho azy hoe tena falytsika, hoe faly ianao, ampiseho anazy hoe Andriamanitra tena nanana planina manokana izy, nanana planina tsara izy, nanana planina navotana ho atsika izy. Jesosy mahatao atsika, Jesosy nitsangana ho atsika, Jesosy eo akaikinao zao. Amen. Taritiny mpanompon'Andriamanitra isika tamin'ny voalohany teo hoe misy fifaliana lehibe aiza hony any an-danitra rehefa misy olona anankiray voavonjy. Jesosy Kristy maty ho atsika, monjy atsika, dia rehefa miely zany famonjeny zany dia misy fifaliana lehibe any an-danitra. Dia anisan'ny lalana anankiray ahafahantsika manantanteraka an'izany planin'Andriamanitra zany, dia ny ahafahantsika manohana ny asany eto an-tany, manohana ny filazana ny vaovao mahafaly eto an-tany, ny ahafahantsika manohana ny hoe misy olona maro afaka mare an'izany vaovao tsara zany hoe Jesosy mahatao anazy, Jesosy nanolotra ny aino anazy, ary Andriamanitra dia manana planina hoe iona amin'ny indray any an-danitra. Dia izany no ahafahantsika ankehitriny manomana fotoana, ahafahantsika manome rakitra, manome fanomezana, ary manatitra ny ampahafolo-karena eto amin'izao ministère izao. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le jour de Pâques, c'est les fêtes de la Pâques, et c'est un moment où nous pouvons encore nous remémorer que Dieu a fait la paix avec nous. Et Dieu lui-même, par son grand amour, n'a pas épargné son propre Fils pour nous sauver. Car Jésus a été préparé, Jésus a été immolé, Jésus a été crucifié pour toi et moi, et Jésus est ressuscité, il est monté aux cieux pour toi et moi, et son règne durera à jamais. Et maintenant, Pasteur Daniel nous a indiqué en début de culte qu'il y a une grande joie dans les cieux quand il y a une âme qui est sauvée, quand il y a une personne qui a donné son cœur à Jésus, quand il y a une personne qui a accepté que Jésus a donné sa vie, que Jésus a été donné comme rançon contre lui-même. Et dès lors, il y a une grande joie dans les cieux. Et présentement, nous allons nous préparer à apporter ce soutien, car quand tu soutiens ce ministère, il y a des gens qui entendent la parole de Dieu. Et quand tu soutiens une émission, il y a une personne qui entend que Jésus est venu pour se donner en rançon pour lui. Et lorsque tu soutiens cette œuvre, tu soutiens le ministère d'église, il y a des gens qui font la paix avec Dieu, qui sont réconciliés avec Dieu. Maintenant donc, prends ce que tu as préparé, que ce soit une offrande, que ce soit un don pour le ministère, ou que ce soit la dîme, prends-les maintenant entre tes mains, car nous allons prier, nous allons bénir cette offrande, nous allons bénir ce ministère maintenant. Dosika, uman zay fanomanao, resotanan, da dosiki vavakawannu, efanomanao io, tsoftsika rano, enao mitsy, efanomenanao ny fahefana, efanomenanao ny fahalalana, efanomenanao ny finoana, andaotsika piasa izany, tsoftsika rano io raky ty fanomezana, efanomantsika io. Nous allons prier, frères et sœurs. Père Céleste, nous te remercions encore pour ce jour que tu as fait réunir ici les frères et sœurs en ce jour spécial où nous remémorons encore le grand acte qui s'est passé. Jésus a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Jésus a écrasé le pouvoir des ténèbres. Jésus a écrasé le dard des scorpions. Et Jésus est ressuscité. Et Jésus est sur un trône éternel. Maintenant, Père, nous voulons participer
Nous voulons participer à ce que nombre d'entre nos frères et sœurs puissent reconnaître encore ce salut, puissent écouter ta parole, puissent être convaincus de péché et puissent te donner sa vie. Père Céleste, nous avons préparé cette offrande, ces dons et cette dîme. Nous te remercions, car l'or et l'argent sont à toi. Et nous savons que c'est par le moyen de ce que nous pouvons mettre que ton ministère va avancer et qu'il y aura des âmes qui seront sauvées et qu'il y aura une grande joie dans les cieux chaque fois que cela arrivera. Et nous sommes convaincus que ce que nous apportons maintenant, ici, dans cette maison, portera du fruit abondamment, au centuple, et tu ouvriras toi-même les écluses des cieux lorsque nous apporterons dans ta maison toute la nourriture. À toi seul la gloire pour les siècles des siècles. Alléluia, alléluia, amen. Nous allons donc avancer. Pour ceux qui ont apporté la dîme, vous pouvez les déposer dans les coffres à votre droite et à votre gauche. Et pour les dons, vous pouvez les déposer à l'endroit qui a été prévu. Quant à l'offrande, elle sera collectée, comme à l'habitude, à nos places. Des aussi qui en tenir à Fideran, nous en atiratikati amlona, amniakavis niakavanan, ireuse anatitra niapafulkarin. Fanomezana kosa ho an'ny émission, sy ny amin'ny anao manjery dia afaka teritsika aty aloha ihany koa. Ny rakitra kosa dia ho tatazana eny amin'ny toerana misy atsika eny. Dia andao resitsika mitehaka fa anatin'ny fiderantsika no anao an'izany rakitra sy anatitra ny ampafolokarena izany.
dia araka ny fanaontsika ihany koa amin'izao fotoan'izao a dia anatanteraka ny raky dehibe isika ny raky dehibe efa fantatsika hoe misy ezaka manokana anohanantsika ny resaka fampielezana ny tranon'Andriamanitra fanohanana an'izany hoe tao-trano fanohanana an'izany trano fiangonana fanohanana ny asa fitoriana dia tena nanokantsika hoe raky dehibe fotoana ifanaovantsika isam-bolana izany. Efa nizaraina tamin'ny lahady farany teo ity valopy ity dia anio zany a no amerenantsika anazy. Tsika mila manana finoana hoe rehefa manohana ny asan'Andriamanitra dia Andriamanitra anohana koa ny amin'ny antsipiriany fiainantsika isan'andro. Dia efa rentsika teo fa averimberina foana hoe fifaliana lehibe ny any an-danitrano hoe misy olona vaovao indray nahazo famonjena, misy olona vaovao indray andro anao fotoana amin'Andriamanitra hoe hiaraka aminy any fiainana mandrakizay. Dia andao isika amerina an'izany raky dehibe ity valopy ity no entitsika manohana an'izany asan'ny Andriamanitra zany. Chers frères et sœurs, ce n'est pas une habitude, mais c'est vraiment un moyen pour nous de soutenir abondamment le royaume de Dieu ici. Et il y a l'enveloppe spéciale que nous avons préparée depuis la semaine dernière. Nous allons la remettre aujourd'hui. Ceci est vraiment important pour tout ce qui est soutien du déploiement des églises, du déploiement de tout le ministère, de l'évangélisation. Et c'est vraiment quelque chose de spécial que nous devons préparer. Et si nous agissons avec foi, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle pour s'occuper de nous. Dieu est fidèle et qui comprennent vraiment que lorsque nous donnons, Dieu va pourvoir abondamment dans notre vie. Et nous allons remettre cette enveloppe maintenant. Nous allons la remettre pendant un moment de louange et d'adoration. Mafian, 'ny 'tiako ho antsika rehetra. Acclamez plus fort.
amaky baiboly mahakasika ny amin'ny paska isika rehetra toka eto androany. Nous allons lire la Bible concernant la Pâque aujourd'hui. Hojerentsika voalohany amin'izany ny paska tamin'ny andron'ireo zanak'Israely. Nous allons voir la Pâque au temps des Israélites. Sokafy ny baiboly Exodus toko 12 manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 17. Ouvrez votre Bible dans Exode chapitre 12, versets 1 à 13. Avy hatrany dia vakina amin'ny teny frantsay lay tantara. Nous allons tout de suite lire au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Selon cette parole que nous avons lue, tamin'ny alalan'ny paska no namonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely sy nanafahana azy ireo hiala teo ambanin'ny fanandevozany Egyptianina. c'est à travers la Pâque que Dieu a délivré les Israélites et qu'il les a sauvés de la main des Égyptiens. Tamin'ny alalan'ny paska ihany koa no nanomezan'Andriamanitra ny zanak'Israely ny fandraisana lehibe sy ny nanomezan'Andriamanitra azy ireo ny fitahiana miopapana. C'est aussi à travers la Pâque que Dieu leur a donné la grande victoire et qu'il leur a donné de grandes bénédictions. Dia hoy aho aminareo rehetra manaraka ity fotoana ity. Et je vous dis à tous qui assistaient à ce culte-ci, Tahaka izany ihany koa no ataon'Andriamanitra amintsika amin'izao paska taona 2024 izao. Dieu fera la même chose pour nous en cette Pâque de l'année 2026. Na iza isika rehetra toka eto Qui que vous soyez, vous qui êtes ici, ho fojena sy ho afana amin'ireo zavatra ratsy nahazo anao ianao toka eto. tu seras sauvé et délivré de toutes les mauvaises choses qui te sont arrivées. Ho ataon'Andriamanitra izany anio. Dieu va le faire aujourd'hui. Ary etodrantsika ihany koa ho amin'ny fandresena sy ho amin'ny fitahiana miopapana ny tompon'Andriamanitra anio. Et le Seigneur Dieu va aussi nous conduire à une grande victoire, à de grandes bénédictions aujourd'hui. Koa dia mijoro eto amin'ny anaran'i Jesosy aho. Zay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely dia ho ataony amintsika rehetra tonga eto. Et je me tiens ici au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a fait aux Israélites, il le fera pour nous qui sommes ici. Toy izao ny zava-nisy tamin'ny andron'ireo zanak'Israely. Voici ce qui s'est passé au temps du peuple d'Israël. No andevoziny Egyptianina nandritry ny 400 taona mahery ny zanak'Israely olon'Andriamanitra. Les Israélites, qui étaient le peuple de Dieu, étaient esclaves en Égypte pendant 400 ans. Tamin'izany fotoana izany
dia nataon'ireo zan'Israely zay azony atao rehetra ho famonjena sy ho fanafana azy ireo fa saingy tsy afaka mihitsy ny zanak'Israely. En ce temps-là, les Israélites ont fait tout leur possible pour être sauvés et délivrés, mais il ne s'est rien passé. Ho antsika toka eto asa mamiakina amin'ny tenanao zany ianao ho famonjenanao sy ho fanafana anao fa aoka hijery an'Andriamanitra mandrakarivo. Pour nous qui sommes ici, ne nous appuyons pas sur notre propre force pour être sauvés, mais regardons toujours à Dieu. Tadia oriana azy rehefa nandeha ny andro nandeha volana nandeha ny taona dia nanapa-kevitra mihitsy Andriamanitra fa hidina ao Egypta mba hamonjy ny zanak'Israely olony. Plus tard, quand les jours, les mois et les années se sont passés, Dieu a décidé de descendre en personne en Égypte pour délivrer son peuple. Izy mihitsy no lohabava hoe hiala ety an-danitra ao hidina ao Egypta ho famonjena ny oloko. C'est vraiment lui qui a dit qu'il va descendre du ciel, descendre en Égypte pour sauver son peuple. Dia hoy Andriamanitra tamin'izany fotoana zany tamin'ny tamin'ny Mosesy mpanompony. Et Dieu a dit en ce temps-là, à travers Moïse, son prophète, Ry Mosesy io, Moïse, efa hitako ny fahorian'ny oloko ao Egypta. j'ai déjà vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Efa reko ny fitaranana zay mahazo azy ireo. J'ai entendu leurs cris. Eny, fantatro ny alahelin'ny oloko ao Egypta. Oui, je connais les douleurs de mon peuple en Égypte. No zany tapa-kevitra ro Mosesy fa hidina ao Egypta mihitsy mba hamonjy ny zanak'Israely mba tsy ho andevoziny Egyptianina intsony. C'est pourquoi je prends la décision, Moïse, de descendre en Égypte pour sauver les Israélites, qu'ils ne soient plus esclaves. Ary dia nidina tao Egypta koa Andriamanitra Alors Dieu est descendu en Égypte, fa saingy tsy hita hoe nitsororoka avy any an-danitra izy mais on ne l'a pas vu descendre concrètement. fa nidina tao Egypta tamin'ny alalan'ny Mosesy ny Tompon'Andriamanitra tsy to. Mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant est descendu en Égypte à travers Moïse. Andriamanitra matsy dia tsy mba miasa rery izy fa miara-miasa amin'ny mpanompony hatrany an-trano. Parce que Dieu ne travaille jamais seul, mais il collabore avec ses serviteurs. Andao fakitsika ny voalaza ao amin'ny Exodosy 3:7 ka hatramin'ny 10:10. Lisons ce qui est écrit dans Exode chapitre 3, versets 7 à 10. Avatrany dia vakina amin'ny teny frantsay le teny. Au nom de Jésus, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Araka ny nambarako teo nidina tao Egypta mihitsy Andriamanitra mba hamonjy sy hanafaka zanak'Israely tsy ho andevy intsony. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu est descendu en personne en Égypte pour sauver et délivrer les Israélites de l'esclavage. Nidina tao Egypta tamin'ny alalan'ny Mosesy mpanompony izy. Il est descendu en Égypte à travers son serviteur Moïse. Kanefa na dia zany azy Et malgré cela, tsy afaka teo an-tanan'ny Egyptianina mihitsy ny zanak'Israely. les Israélites étaient encore sous la domination des Égyptiens. Zava-nisy aza dia izao Voici ce qui s'est passé. arakaraka ny andehanana ny andro ny volana ny taona dia ny tompondray sy ny amafy ny olana natrehan'ireo zanak'Israely. Au fur et à mesure que les jours, les mois et les années se sont passés, les Israélites ont eu de durs travaux. Any amin'ny Exodosy 3:7 sy ny faefatra sy fefatra 12 azy dia voalaza hoe voamay nataon'ny Egyptianina nangidy ny fiainan'ny zanak'Israely.
Dans Exode chapitre 1, versets 13 à 14, il est écrit que les Égyptiens ont rendu la vie encore plus amère aux Israélites. ry fiangonana rehetra manaraka zao fotoana dehibe izao Chère assemblée qui assistait à ce grand culte, nosoratana zany tantara zany ho fampahafantarana antsika fa tena zava-misy ny toy zany cette histoire est écrite pour nous faire connaître que ça s'est vraiment passé. hoe arakaraka ny antsontsika ho an'Andriamanitra Que plus nous avançons pour Dieu, hoe arakaraka ny anehoantsika fanampo ho an'Andriamanitra que plus nous sommes fervents pour Dieu, toa maika ny amafy ny ady sy ny olana eo amintsika plus le combat et les travaux deviennent durs. zany no ny ainan'ireo zan'Israely C'est ce que les Israélites ont vécu ary mbola iainan'ny olon'Andriamanitra mandrakakehitriny et c'est ce que le peuple de Dieu vit encore fa zao no aujourd'hui. teloko aminareo amin'ny mampanompon'Andriamanitra Mais voici ce que je vous dis en tant que serviteur de tsy Dieu. mahazo manao kivikivy zany mihitsy isika vahoaka an'Andriamanitra Nous ne devons jamais être découragés, nous qui sommes le peuple de Dieu. ny mety amintsika maha olon'Andriamanitra atsika Ce que nous devons faire en tant que peuple de ataovy Dieu, matanjaka foana ny finoana ta foi doit toujours être forte, fa tsy maintsy voavojo isika que nous allons être délivrés, ataovy matanjaka foana ny finoana fa tsy maintsy ho afaka isika que ta foi soit toujours ferme, que nous allons être sauvés, ataovy matanjaka foana ny finoana fa tsy maintsy andresy sy ho tafita isika que ta foi soit toujours ferme, que nous allons toujours réussir. ataovy matanjaka finoana fa ho arak'izany isika noho ny amin'i Jesosy Kristy zay efa natao Pasika Que ta foi soit toujours ferme parce que nous sommes ainsi grâce à Jésus-Christ qui a été devenu notre Pâque. rehefa izay ny zava-nisy tamin'ny andron'ireo zan'Israely Cela s'est passé au temps des Israélites. hoe nanao zay azo atao Mosesy araky ny baikon'Andriamanitra fa tsy afaka mihitsy ny zan'Israely Moïse a fait tout son possible selon l'ordre de Dieu, mais les Israélites n'étaient pas délivrés. dia nanao hetsika sy asa vaovao indray ny tompoandriamanitra tamin'izany fotoana izany Alors Dieu a eu de nouvelles idées en ce temps-là. anisan'ny hetsika sy asa vaovao nataon'Andriamanitra dia ity L'œuvre que Dieu a fait, c'est ceci. nandefa loza amin'ny karazany tao amin'ny tany Egypta Andriamanitra mba tokany Egyptianina hanafa hamotsitra an'ireo zan'Israely olon'Andriamanitra Dieu a envoyé toutes sortes de fléaux en Égypte pour que les Égyptiens puissent libérer les Israélites. ohatra tamin'izany ny rano taonely nataon'Andriamanitra tonga rà Par exemple, l'eau est devenue du sang. vokatra zany dia maty avokoa ny biby mananaina rehetra tao anatin'io rano nely io Alors, tous les animaux qui étaient dans cette eau sont morts. io rano taonely anefa io no sotroan'ny Egyptianina io no hitiovan'ny Egyptianina Alors que c'était l'eau que les Égyptiens buvaient. kanefa tsy azo ny sotroana tsy azo ny diovana izany rano zany satria maty avokoa ny biby rehetra tao anaty rano ka tonga maimbo Alors, ils ne pouvaient plus boire dans cette eau parce que tous les animaux étaient morts dans cette eau et ils puaient. fa saika na dia zany azy dia tsy nahoan'ny Farao mihitsy zazavanisy zany fa voamay nogadrainy mafy dia mafy ny zanak'Israely olon'Andriamanitra Et malgré tout cela, le Pharaon s'en fichait de tout cela. Il a encore donné de plus durs travaux au peuple de Dieu. nasehony Farao mihitsy fa manana ny heriny sy ny fahefany ry zareo Le Pharaon a vraiment montré qu'ils avaient leur force et leur puissance. efa tonga tao natrehan'ny Farao Mosesy araky ny erak'Andriamanitra fa dia tsy navelany ho afaka zan'Israely Moïse était déjà venu devant le Pharaon par l'ordre de Dieu, mais il n'a pas délivré les Israélites. efa nalefan'Andriamanitra ihany koa ny loza amin'ny karazany tamin'ny alala Mosesy fa dia tsy navelany ho afaka mihitsy ny zan'Israely Dieu a déjà envoyé plusieurs fléaux à travers Moïse, mais ils n'ont pas délivré les Israélites. no zany tamin'ity ndray mitoraka ity Alors cette fois-ci, nanapa-kevitra Andriamanitra fa hiditra amin'ilay tena hoe option fara zay mafy indrindra Dieu a décidé de faire l'option qui était la plus difficile. option tsy azo toerina C'est l'option qu'on ne peut pas s'y tsy opposer. misy matohitra an'izany mihitsy Personne ne peut s'y opposer. tsy inona io option
lehibe io fa mikasika ny amin'ny paska. Cette grande option concernait la Pâque. Ry fiangonana rehetra manarika ty fotoana ity. Chère assemblée qui assistait à ce culte, Mino ianareo fa manana ny heriny sy ny fahefantokoa ny paska. ayez la foi que la Pâque a sa force et sa puissance. Ary tsy misy hery hafa eto ambony ty tany ety ka mahatohatra ny paska. Et aucune autre force sur cette terre peut s'opposer à la Pâque. Dia zao asa torohevitra nomen'Andriamanitra ny reo Israely raha iroso amin'le paska Andriamanitra. Et voici les recommandations que Dieu a données aux Israélites quand ils sont avancés vers la Pâque. Amin'ny andro fafolo samia ianareo maka zanak'ondry anankiray heritaona mba ho tehirizinareo. Au 10e jour, prenez un agneau d'1 an avec vous. Ary amin'ny andro faefatra ambin'ny folo dia volonareo io zanak'ondry io. Et au 14e jour, vous tuerez cet agneau. Ho volonareo le zanak'ondry. Vous allez tuer l'agneau. Ary ny rany ataonareo eo amin'ny tolam-baravarana roa sy ny tatom-baravarana. Et son sang, vous le mettrez sur les 2 poteaux et sur le linteau. Fa zany no atao hoe paska ho Jehovah-Andriamanitra. C'est ce qu'on appelle la Pâque dit l'Éternel Dieu. Amin'ny ariva no anaovanareo zany hoy ny tompo Andriamanitra. Le Seigneur Dieu a dit que vous le ferez au coucher du soleil. Dia any amin'ny mamatonalina hoy ny tompo Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely. Et au milieu de la nuit a dit Dieu aux Israélites, Aniraka anjely anankiray aho izy izy. j'enverrai un ange Hitety ny tokantrano eto Egypte. qui va parcourir les maisons en Égypte. Ka ny tokantrano zay tsy ahitana an'io raha io eo amin'ny tolam-baravarana roa sy totom-baravarana dia hidiran'io anjely io. Et l'ange entrera dans la maison où il ne verra pas le sang sur les 2 poteaux et sur le linteau. Ka dia ho vonoan'io anjely io ny voalohateraka rehetra na ny matoa rehetra ao amin'ilay trano. Et cet ange va tuer tous les premiers-nés de la maison. Eny hatrany amin'ny toerana misy ny andevon'ny farao azy dia hidiran'io anjely mpamon'olona io. Oui, même cet ange de la destruction va entrer dans la maison où il y a l'esclave du Pharaon. Eny hatrany amin'ny lampam-patsakana aza dia hidiran'io anjely mpamon'olona io. Oui, jusqu'au palais du roi, cet ange de la destruction va entrer. No zany ho anareo zanak'Israely rehetra C'est pourquoi, pour vous, les Israélites, aorinan'ity fanaovanareo zao paska zao asa misy voaboaka trano ianareo. après la Pâque, ne sortez pas de la maison. Dia raina ny tompo Andriamanitra riavana malala Que le Seigneur Dieu soit glorifié, bien-aimé, fa tena nandeha arak'izany tokoa ny zanak'Israely. car les Israélites ont vraiment fait ce qu'ils devaient faire. Nataon'izy ireo ny paska. Ils ont fait la Pâque. Novonoana ilay zanak'ondry. Ils ont tué l'agneau. Nalainy rano zanak'ondry ka napetraka tamin'ny tatom-baravarana sy tolam-baravarana anankiroa. Ils ont pris le sang de l'agneau, ils les ont mis sur les 2 poteaux et le linteau de la porte. Ary tsy tara Andriamanitra fa tamin'ny mamatonalina dia nientin'Andriamanitra ny asa'Andriamanitra tamin'ny alalana anjely. Et Dieu n'était pas en retard, mais au milieu de la nuit, il est descendu et il a agi à travers l'ange. Ka izay trano rehetra tsy nahitana an'izany raha zany dia nidirany ary nivonoany ny lamatoa na ny voaloteraka tao amin'ilay trano. Et l'ange est entré dans toutes les maisons où il n'y avait pas de sang et il a tué les premiers-nés de la maison. Araky ny nanambarako na dia tany amin'ny toerana misy ny andeha farao aza dia nidirany. Comme je l'ai dit, même là où il y avait les esclaves du Pharaon, il est entré. Hatrany amin'ny lampam-patsakana nidirany. Jusqu'au palais du roi, il est entré. Hatrany amin'ireo toerana misy biby nidirany. Jusqu'aux endroits où il y avait les animaux, il est entré. Vokatra ny tetraetra zany Le résultat de tout cela, avy hatrany dia natsaparesy ny Egyptianina. immédiatement, les Égyptiens se sont... Resy tanteraka ry zareo tamin'izany fotoana zany. Ils étaient vaincus en ce temps-là, Kanefa ry zareo no miseho ho mafy be. alors qu'ils se croyaient très forts. Resy tanteraka ry zareo tamin'izany fotoana zany. Ils étaient complètement abattus en ce temps-là. Dia ny eo ihany dia tapatapaka ny tady
namatorany egyptianina andrasan'Israely. Immédiatement, les chaînes étaient brisées, ces chaînes par lesquelles les Égyptiens ont enchaîné les Israélites. Tsy tady mazaka ranofo le izy, Ce n'étaient pas des chaînes, fa tady resaka ra-panahy. ce sont des chaînes spirituelles. Tonga dia tapatapaka zany tady namatorany egyptianina zany Israely zany. Ces chaînes étaient brisées. Ary tamin'iny alina iny ihany, Et cette nuit-là, tsy niandry maraina Farao sy ny egyptianina rehetra le Pharaon et les Égyptiens n'ont pas attendu le jour. dia niroan'ireo egyptianina mba hiala tao amin'ny tanany ny zanak'Israely rehetra. Les Égyptiens ont chassé les Israélites de leur terre. Ary nododosany mihitsy hoe miala faingana eto amin'ny taninay ianareo. Et ils les ont même pressés de partir tout de suite de leur terre. Tena nododosany mihitsy hoe miala faingana eto amin'ny taninay ianareo fa resy izahay. Il les a vraiment pressés, sortez immédiatement de notre pays car nous sommes vaincus. Ataovakitsika ny Exodosy toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelopolo sy ny faharoa amby telopolo ary fahatelo amby telopolo. Lisons Exode chapitre 12, versets 30 à 38. À 32, à 33 ça. Verset 30 12, verset 30 à 33. à 33. Fakina am'teny frantsay avy hatrany le teny. Il est écrit au nom de Jésus, le Pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y ait pas un mort. La nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez votre petit et votre gros bétail, comme vous l'avez dit. Allez-y et bénissez-moi. » Les Égyptiens poussaient le peuple et ils étaient pressés de le renvoyer de leur pays car ils se disaient, « Nous allons tous mourir. » Tamin'ny alina iny ihany koa Cette nuit-là aussi, dia nandresy sy voatay ny zanak'Israely. les Israélites ont vaincu et ils étaient bénis. Voalaza baiboly mantsy fa no andevozona nandritry ny efajato taona zanak'Israely. Parce que la Bible dit que les Israélites étaient esclaves pendant 400 ans. Niasa mafy fa saiky tsy nandray karama. Ils travaillaient très dur, mais ils n'ont pas reçu de salaire. Fa tamin'ny andro nanaovana ny Paska kosa Mais au jour de la Pâque, dia natsibatika Andriamanitra ny tantara. Dieu a fait basculer l'histoire. Nataon'Andriamanitra nandresy ny zanak'Israely Dieu a donné la victoire aux Israélites. ary nomena fitahiana ny zanak'Israely. Il a donné la bénédiction aux Israélites. Ny karaman'izy ireo tsy voaray tao anatin'ny efajato taona nataon'Andriamanitra no raisiny tamin'ny alina iny ihany. Les salaires qu'ils n'ont pas reçus pendant 400 ans, ils l'ont reçu cette nuit-là. Zay le antsoina hoe fitahiana mihoapapana. C'est ce qu'on appelle la bénédiction abondante. Exodosy toko faharoa ambin'ny folo andiny fadimy amby telopolo sy ny fahenina amby telopolo fakina avy hatrany amby teny frantsay. Exode chapitre 12, versets 35 à 36. Les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or, ainsi que des vêtements. L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens, qui répondirent positivement à leurs demandes. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Raha fitinina ny tantara riavana malala dia izao. Si on résume cette histoire, bien-aimée, Nolay Paska nataon'ireo zanak'Israely grâce à la Pâque des Juifs, dia torotoro zato isan-jato ny egyptianina ray manontolo. tous les Égyptiens étaient vaincus à 100%. Nolay Paska nataon'ireo zanak'Israely Grâce à la Pâque des Israélites, dia avitra zanak'Israely, ils étaient sauvés. afaka zanak'Israely, Ils étaient sauvés. voavoja zanak'Israely, Les Israélites étaient délivrés. nandresy zanak'Israely Les Israélites ont ary vaincu. voatay ihany koa ny Et zanak'Israely. les Israélites étaient bénis. Ry fiangonana manarika zao fotoan-dehibe izao Chère assemblée qui assistait à ce grand culte, mihoatra lavitra noho ny hery sy ny fahefan'ny Paska tamin'ny andron'ireo zanak'Israely, ny hery sy fahefan'ny Paska ny amin'ny Jesosy Kristy zay maty teo ambony hazo fijaliana. la force et la puissance de la Pâque grâce à Jésus-Christ qui est mort à la croix va plus loin que la force et la puissance de la Pâque juive. Araka voalaza baiboly lay novakina tamintsika teo
selon ce qui est écrit dans la Bible que nous avons Zanako lue, tsy misy kilema no natao Pasika tamin'ny andron'ireo zanak'Israely. c'est un agneau sans défaut qui était la Pâque au temps des Israélites. Ka natokany fahavalo resy tanteraka Et c'est pourquoi l'ennemi était vaincu complètement ary natokany olon'Andriamanitra voatahy. et le peuple de Dieu était béni. Fa no fahasoavan'Andriamanitra lehibe kosa Mais par la grâce du Dieu Tout-Puissant, Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra mihitsy Jésus-Christ, le Fils de Dieu en no personne, nampidinina tety ambony tany est descendu sur terre. ary natao Pasika Il est devenu la Pâque. no finoana teo ambony hazo fijaliana. Il a été tué sur la croix. Ny tanjon'Andriamanitra dia zao L'objectif de Dieu, c'est ceci. mba tokatsika olon'Andriamanitra andresy tanteraka ny devoly sy ny ekipany rehetra Pour que le peuple de Dieu puisse vaincre le diable et toute son équipe. ary mba tokatsika olon'Andriamanitra tena hoe ho voavonjy sy afaka zato isan-jato Et pour que le peuple de Dieu soit délivré à 100%. ary mba toka atsika olon'Andriamanitra andresy sy voata tokoa. Et pour que le peuple de Dieu devienne vraiment vainqueur et béni. Nanomboka tamin'ny fotoana nanaovana Pasika ny Jesosy matsy. À partir du jour de la Pâque avec Jésus, Nanomboka tamin'ny fotoana izay voalaza hoe nahafaty an Jesosy teo ambony hazo fijaliana. à partir du moment où Jésus est mort à la croix, Dia voalaza ny Baiboly fa resy tanteraka ny devoly fahavalontsika. la Bible dit que le diable qui est notre ennemi était vaincu complètement. Dia hoy aho hoe mino azany ianareo. Et je vous dis, croyez cela. Raha va tanteraka ny fanjakan'ny devoly fahavalontsika. Le royaume du diable est complètement détruit. Dia hoy aho hoe mino azany ianareo. Et je vous dis, croyez en cela. Torotoro tanteraka ny devoly fahavalontsika. Notre ennemi qui est le diable est détruit. Dia mbola hoy aho hoe mino azany ianareo. Et je vous dis encore, croyez en cela. Atao efakitsika ny Hébreux toko faharoa andiny faefatra ambin'ny folo. Lisons Hébreux chapitre 2, verset 14. Zao ny voasoratra koa satria manana nofamandrany zaza dia manana ray izany koa Jesosy mba andrianana amin'ny fahafatesana le manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Voici ce qui est écrit. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Riavana malala manalika zao fotoan-dehibe izao. Bien-aimé qui assistait à ce grand culte, Manana ny hery sy fahefan'ny Pasika. la Pâque a sa force et sa puissance. Dia ny amin'ny Jesosy natao Pasika. C'est Jésus qui est devenu la Pâque. Dia ny amin'ny Jesosy zay natao maty teo ambony hazo fijaliana. Jésus qui a été sacrifié à la croix. Noho izany na izy mino a Jesosy ho natao Pasika. C'est pourquoi quiconque croit en Jésus, qui est Na devenu izy la Pâque, mino a Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana. quiconque croit en Jésus qui est mort à la croix, Na iza olombelona mino an'izany rehetrarehetra zany quiconque croit en tout cela dia medika ny vonjena tahaka zanak'Israely izy. est digne d'être sauvé comme les Israélites. Medika no hafahana tahaka zanak'Israely izy. Il est digne d'être délivré comme les Israélites. Ary medika no atao mpandresy tahaka zanak'Israely izy. Il est digne de devenir vainqueur comme Ary les medika Israélites. natao ho tafita tahaka zanak'Israely ihany koa izy. Et il est digne de réussir comme les Israélites. Ary ireo fahasoavana marobe amin'ny karazany voalaza ao anaty Baiboly ity dia nataon'Andriamanitra ho raisin'ny olona rehetra izay mino a Jesosy ho natao Pasika. Et toutes les bénédictions qui sont dans la Bible, c'est pour les peuples de Dieu qui croient en Jésus qui est devenu la Pâque. Noho izany asa mirorosaina mihitsy ianareo toka eto. Alors ne doutez pas, vous qui êtes ici, Raha nisy hery sy fahefana tokoa ny Pasika tamin'ny andron'ireo zanak'Israely ka nahavoavovonjy azy dia misy hery noetra avitra izany ny amin'ny Jesosy natao Pasika riavana. s'il y a une force et une autorité dans la Pâque au temps des Israélites, il y a encore plus de puissance et d'autorité en Jésus dans la Pâque. En Jésus. Miomana ianao amin'ity Pasika enina amby roapolo amby roa arivo ity fa dia io fa tantara-piainanao. Prépare-toi en cette année 2026 parce que ta vie va changer. Nandritry ny efajato taona no andevozina ny zanak'Israely. Pendant 400 ans, les Israélites étaient esclaves. Fa nanomboka tamin'ny andro Pasika dia nio fa tantara-piainan'izy ireo. Mais au temps de la Pâque, leur histoire a changé.
amin'ny anara jesosy akio ho lasa tantara ratsinao teo aloha Au nom de Jésus, ton histoire passée est terminée. fa manomboka amin'ity paska enina amby roapolo amby roa arivo ity dia io fa tantara-piainanao Mais en cette Pâque de l'année 2026, ton histoire va changer. raha mianao zany ianao dia ho araka izany tokoa no ataon'Andriamanitra Si tu crois en cela, Dieu va le réaliser. andaoka efa kitsika ny exodosy toko 2:12 Lisons Exode chapitre 12, verset 1. eno tsara voasoratra Écoutez bien ce qui est écrit. ary Jehova teny tamin'ny Sesy sy Arona teo amin'ny tany Egypta ka nanao hoe ity volana ity ho volombolana ho anareo dia ho volombolana amin'ny taona ho anareo izy. L'Éternel dit à Moïse et Aaron en Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Manomboka androany ho ny tompon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely À partir d'aujourd'hui, a dit l'Éternel Dieu aux Israélites, dia raiso ho volombolana ho anareo amin'ity taona ity izany. considérez cela comme votre premier mois de l'année. Ho hafa mihitsy ny taonanareo lasa Votre année est terminée, fa ho hafa kosa ny fiainanareo manomboka amin'ity taona vaovao ity hoy ny tompon'Andriamanitra. votre vie sera nouvelle à partir de cette nouvelle année, dit l'Éternel Dieu. Ho tantara ho anareo ny lasa rehetra Le passé sera une histoire terminée, fa ho tantara vaovao mahafinaritra anareo kosa ny tantaranareo manomboka amin'ity andro pasika ity. mais à partir de cette Pâque, votre vie sera une nouvelle histoire qui vous sera agréable. Ka hoy aho hoe avy anao ny lasa momba ny lasa Alors, laissez le passé au passé. fa minoy ianareo rehetra rery tonga eto Mais croyez-vous tous qui êtes ici, fa manomboka amin'ity taona enina amby roapolo amby roa arivo ity amin'izao pasika enina amby roapolo amby roa arivo izao amin'ny anara Jesosy ho tantara vaovao ny tantaranareo. qu'à partir de cette année 2026, en cette Pâque 2026, votre histoire sera une nouvelle histoire. No Jesosy Kristy natao pasika Grâce à Jésus-Christ qui est devenu la amin'ny Pâque, anara Jesosy ho vovody ianareo au nom de Jésus, vous serez délivrés. ho afaka amin'ireo olana ianareo Vous n'aurez plus de problème. ho mpandresy ianareo Vous serez victorieux. ho voatay ianareo Vous serez bénis. ho tafita ianareo Vous allez réussir. ho tanteraka aminareo ny tanjon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy natao pasika. Le plan de Dieu va se réaliser dans votre vie à travers Jésus qui est la Pâque. Ho tanteraka amin'izay mino ane izany. Que cela se réalise pour ceux qui croient. Fa ity no tena mafy indrindra tamin'ny devoly. Mais voici ce qui était le plus dur pour le diable. Marina fa maty natao pasika Jesosy Certes, Jésus est mort, il est devenu la Pâque. dia tsapan'ny devoly hoe resy ry zareo. Et le diable savait qu'ils étaient vaincus. Fa saika tsy hijanona teo. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Fa hoy ny Baiboly hoe natsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy. La Bible dit que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Ary zay fitsakana Jesosy tamin'ny maty zay no tena mafy indrindra amin'ny devoly. Et la résurrection de Jésus était le plus dur pour le diable. Satria na iza olombelona mino Jesosy natao pasika. Parce que quiconque croit en Jésus qui est la Pâque, Na iza olombelona mino Jesosy hoe maty teo ambony hazo fijaliana quiconque croit que Jésus est mort à la croix ary mino fa efa tsangana tamin'ny maty Jesosy et croit que Jésus est ressuscité d'entre les morts, dia lasa mpandresy tahaka Jesosy zany olona izany. ces personnes deviennent vainqueurs comme Jésus. Marina nge zany ambarako aminareo zany le fiangonana e. Ce que je vous dis est vrai, chère Église. Afaka no mpandresy tahaka Jesosy isika zay mino fa efa tsangana tamin'ny maty Jesosy. Nous pouvons être vainqueurs comme Jésus, nous qui croyons que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Zany indrindra no antony natoka andreo devoly reo tamin'izany fotoana zany. C'est pourquoi le diable, à cette époque, Nitady fomba izy mba andefasana tsao tao amin'ny tanin'ny Israely. il a cherché le moyen d'envoyer des menaces dans la ville Zao d'Israël. tsao nalefan'izy ireo tamin'izany fotoana zany. Voici les rumeurs qu'ils ont dit en ce temps-là. Nisy nangalatra tao pasy amin'ny fatin'i Jesosy. Quelqu'un a volé le corps de Jésus Dia dans tsy le hay hoe tombeau aiza no nametrany le mpangalatra azy. et ils ne savent pas où est-ce que le voleur a mis le corps de Jésus. Dia nahero tao amin'ny tanin'ny Jiosy zany tsao zany.
Et ils ont répandu cette rumeur dans tout le pays. satria efa tsy hitany devoly antsony zay fomba atao Parce que le diable ne savait plus que faire. satria efa resy ry zareo no jesosy natao pasika Parce qu'ils étaient déjà vaincus à cause de Jésus. ary natao afaka ny olombelona zay mila jesosy natao pasika Et tous ceux qui croient en Jésus sont délivrés. fa tena tsy tatiny le olombelona zay noadevozy teo aloha dia afaka manorotoro azy manitsakitsaka azy Et il n'a pas supporté que les êtres humains qu'il a rendus esclaves auparavant pouvaient l'écraser maintenant. satria raha vao mino jesosy nijakina tamin'ny maty ny olona dia mahazava-be fa ao ambany faladitokontsika no misy ny devoly rehetra Parce que dès qu'une personne croit en Jésus, c'est clair que le diable devint à ses pieds. ary zany no antony mahatoka atsika ampahiresina tsy ho kivikivy na hitanolika rehefa zerina ny sarotra Et c'est pourquoi je vous encourage de ne pas être toujours découragé quand il y a des problèmes. satria tsy ny devoly intsony natao andihy eo tapidoantsika fa no jesosy natao pasika ary nitsanga tamin'ny maty dia tsika indray natao andihy eo ambony devoly Parce que ce n'est plus le diable qui va danser sur notre tête, mais grâce à Jésus qui est notre Pâque, c'est nous qui allons danser sur la tête du diable. raha mino azany ianao dia ho amarin'andriamanitra zany tantara zany Si tu crois en cela, Dieu va le réaliser. ary ny anakiray ihany keo dia ity Et une autre chose, c'est ceci. anisany zakany devoly Le diable ne supporte pas non plus dia isika zay efa natsapa za fahasoavany izany que nous, qui avons déjà expérimenté cette tsy bénédiction, zakany devoly mahita atsika mitantara zany amin'ny olombelona rehetra le diable ne supporte pas que nous le racontons à tout le monde. satria jesosy kristy taoriana fitsakana tamin'ny maty dia niona tamin'ireo mpianatra izy niona tamin'ireo apôstôly Parce qu'après sa résurrection, Jésus-Christ a réuni les apôtres et les disciples. dia nanome baiko an'ireo mpianatra sy ireo apôstôly jesosy Et Jésus a donné un commandement aux apôtres et aux disciples. ho jesosy tamin'izany fotoana izany Jésus a dit en ce temps-là, mandeha any amin'ity zao tontolo zao ity ianareo ka ambarao ny filazantsara allez dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. laza ho amin'ny olona ny amiko zay efa maty teo mbony azo fijaliana fa saiky nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fatelo Annoncez que je suis mort à la croix et je suis ressuscité le 3e jour. itsoroa vavolombelona ny amiko zay hitanareo fa efa nitsangana tamin'ny maty Rendez témoignage que vous m'avez déjà vu ressuscité d'entre les morts. mafy amin'ny devoly ny mieritreritra zany ry havana C'était très dur pour le diable d'y penser, bien-aimé. satria tsy ireo mpianatra nareo apôstôly ihany no voavotsy ho any an-dalitra amin'izay fotoana izay fa zay rehetra mandre fa efa maty jesosy ary efa ntsangana tamin'ny maty Parce qu'alors, ce ne seront pas seulement les disciples et les apôtres qui seront sauvés, mais également tous ceux qui auront cru que Jésus est ressuscité d'entre les morts. ny programan'andriamanitra maty dia tsy hoe olombitsy ihany no tia novonjeny eto ambony tany ity fa zao tontolo zao Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas de sauver peu de personnes, mais de sauver le monde entier. na izany izy olombelona vela eto ambony tany ity tian'andriamanitra vonjena omena fiaina mandrakizay izy Quiconque est sur cette terre, Dieu veut le sauver et lui donner la vie éternelle. no zany arak'ilay nambarako teo maneraka atsika andriamanitra maneraka atsika jesosy mandeha ihany lazao ny vaovao mafaly dia ny amin'ny jesosy natao pasika ary ny amin'ny jesosy zay efa ntsangana tamin'ny maty C'est pourquoi Dieu nous envoie aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle concernant Jésus qui est devenu la Pâque, Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. indrisany efa fa dia maro amintsika olombovojy no voafitaka Malheureusement, beaucoup d'entre nous qui sommes sauvés sont trompés. maro amintsika olombovojy no voasakatsakana tsy mandeha araka baikony jesosy Beaucoup d'entre nous qui sommes sauvés n'obéissons pas au commandement de Jésus. malahelo andriamanitra mahita zany ry havana Dieu est triste quand il voit cela, bien-aimé. satria rehefa tsy mandeha mitory ny filazantsara isika Parce que quand nous n'allons pas prêcher la bonne nouvelle, tsy manambarany amin'ny jesosy zay efa maty to ambony azo fijaliana nous n'annonçons pas que Jésus est mort à la croix. ary tsy manambarany amin'ny jesosy zay nitsangana tamin'ny maty Nous n'annonçons pas que Jésus est ressuscité. dia namany nahazo vahana ny devoly Alors, le diable a toute sa place. asa nandresy ve zany no ilazana ny zareo Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont vaincus?
no zandrindry amin'ny mampanompon'Andriamanitra manentana antsika rehetra manomboka androany. C'est pourquoi, en tant que serviteur de Dieu, je vous invite tous aujourd'hui, Asa manaiky sakitsakana ny devoly intsony. n'accepte plus que le diable t'empêche. Ianareo Jesosy ny vavolombeloko. Jésus a dit que vous êtes mes témoins. Vavolombeloko eto Jerusalema sy Samaria ary Jody. Vous êtes mes témoins à Jérusalem, en Samarie et en Judée. Ary vavolombeloko maneran-tany ianareo. Vous êtes mes témoins dans le monde. Koa dia mandeha ihana ianareo Jesosy. Alors allez-y, a dit Jésus. Vojeny ny fanahin'ny olona amin'ny alalanareo. Sauvez les âmes à travers vous. Tsy izao mihitsy no hidina any ambony tany ka hitory filazantsara amin'ny olona ho Jesosy. Jésus a dit que ce n'est pas moi qui vais descendre sur terre pour prêcher Ary l'évangile. tsy aniraka anjely ihany koa aho andeha hitety tanàna hamonjy ny fanahin'ny olona. Et je ne vais pas envoyer des anges pour sauver les âmes. Fa ianareo zay efa nazy mamaim-poana no irako mba hizara mamaim-poana ho Jesosy. Mais c'est vous qui avez déjà reçu gratuitement que j'envoie pour Ka donner dia gratuitement. hoy aho mpanompon'Andriamanitra amintsika rehetra mandeha ihany ary fiangonana. Alors je vous dis en tant que serviteur de Dieu, Mandeha ihany ary allez-y, chère fiangonana. Église. Allez-y, chère Église. Marina be ny fanetanana nataon'ny Ramatovadiko teo. La sensibilisation de ma femme était vraiment vraie. Raha tena mandeha tokoa isika, Si nous y allons vraiment, mandeha mitory filazantsara, si nous allons prêcher l'évangile, manambarany amin'ny Jesosy maty nous tompony annonçons. azo fijaliana, si nous annonçons Jésus mort à la croix, dia amin'ny alala zany izy fanavoavonjy. à travers cela, des âmes seront sauvées. Ka na dia anankiray aza voavonjinao, faly be ny any an-danitra. Et même si tu arrives à sauver une seule personne, ils Voilà, seront ça dans veut la dire joie que- dans le ciel. Fa raha sanatrika tsy mandeha mamonjy olona ianao dia malahelo ny any an-danitra. Mais si tu ne sauves personne, le ciel est dans la tristesse. Iaiany ka mangy antsika fanahy masina androany. Que le Saint-Esprit nous visite aujourd'hui. Iaiany ka voarantsika ny tenin'Andriamanitra androany. Que nous puissions recevoir la parole de Dieu Ka aujourd'hui. tsisy chef de groupe intsony ato, Qu'il n'y ait plus de chef de groupe ici. tsisy mpianatra intsony ato, Qu'il n'y ait plus personne ici ka ho varim-barina, qui soit distrait ho matory, ou qui dort, fa mbo fatany tokony atao. mais qu'il sache ce qu'il doit Ary faire. tsisy olom-bavotsy tonga ato, Et qu'aucune personne sauvée qui ka soit hoe tsy ici andeha hitory filazantsara. ne va plus pour prêcher l'évangile. Tsisy ntsonany izany. Que cela ne se réalise pas. Amindra fo amintsika rehetra ny Andriamanitra. Que Dieu nous pardonne à tous. Hivavako anareo ao. Je vais prier pour vous. Hivavako anareo ao. Je vais prier pour vous. Raha marary anareo, Si vous êtes malade, noho ny amin'ny Jesosy natao Pasika, grâce à Jésus qui est la dia Pâque, mieritrika nositraniny ianao androany. tu es digne d'être Ho guéri. sitrana aujourd'hui. daholo ianareo androany. Vous serez tous guéris Raha aujourd'hui. manana olana ianareo, Si vous avez des noho ny problèmes, amin'ny Jesosy natao Pasika, grâce à Jésus qui est la Pâque, lasa tantara teo aloha. l'histoire passée est Fa manomboka terminée. androany, Et à partir tantara d'aujourd'hui, vaovao ny tantaranareo. ton histoire sera une nouvelle histoire. Inona koa zavatra andrandrainareo amin'Andriamanitra androany. Qu'est-ce que vous attendez de Dieu aujourd'hui? Anao vavaka ho anareo ao. Je vais prier pour vous. Matoky, matoky, Ayez la foi. fa hiasa Andriamanitra. Dieu va agir. Hiasa ho fiainanareo izy. Dieu va agir dans votre Apetra ho vie. fonao ny tananao. Mets la main sur ton cœur. Avereny zao vavaka ataoko izao. Répète cette prière après moi. Ry Andriamanitra ranay izay ny an-danitra eo. Cher Père Céleste, Tena tia anay rehetra ianao. tu nous aimes tous. Tena tia anay rehetra ianao. Tu nous aimes vraiment tous. Efa nomenao anay Jesosy zanakao. Tu nous as donné Jésus ton Fils. Natao Pasika teo ambony hazo fijaliana. Il était devenu notre Pâque à la croix. Maty teo ambony hazo fijaliana. Il est sacrifié à la croix. Nalevina. Natsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fatelo. Il est enterré, il est ressuscité le 3e jour. Androany Andriamanitra eo. Aujourd'hui, ô Dieu, Milo an'izany zahay. nous croyons en cela. Manaiky an'izany zahay. Nous acceptons cela. Raisinay Jesosy. Nous recevons Jésus, Le maty natao Pasika. qui est mort et qui est devenu Fa notre efa Pâque, tsangana tamin'ny maty. qui est ressuscité, Hiditra ao anatinay. qu'il entre en nous, Hitoetra ao atokantranonay. qu'il demeure dans nos maisons, Hitoetra ao amin'ny fiainanay. qu'il demeure dans notre vie. Manomboka androany. À partir d'aujourd'hui, Mino zahay nous croyons fa zay nataonao tamin'ireo zanak'Israely que tout ce que tu as fait aux Israélites, ho ataonao aminay ihany koa.
Tu le feras aussi pour nous. ho voavonjy izahay Nous serons délivrés. ho afaka izahay Nous serons sauvés. ho mpandresy izahay Nous serons vainqueurs. ho voatay izahay Nous serons bénis. ary ho manao amin'ny fianatsara indrindra izahay Et tu prépares pour nous une vie meilleure. zay rehetra marary toka eto androany Tous ceux qui sont malades ici ho sitranina amin'ny anaran'i jesosy sont guéris au nom de ho Jésus. sitranina amin'ny anaran'i Ils jesosy sont guéris au nom de Jésus. misotranao zahay andriamanitra Nous te remercions, ô Dieu. misotranao zahay andriamanitra Nous te remercions, ô Dieu. dia okangina taontsika rehetra Gardons le silence. raha io Père, ho arak'izany no ataonao amin'ny ty fiangonana ity c'est ce que tu vas faire à cette église. ho arak'izany no ataonao amin'ny ty fiangonana ity C'est ce que tu vas faire à cette église. zay rehetra mino Tous ceux qui croient fa ao amin'ny jesosy ilay natao pasika que c'est en Jésus qui est la Pâque, hoe lasa ny tantara ratsy teo aloha que son histoire passée est terminée, lasa reo efatrato taona na nandivozan'ny fahavalo que les 400 ans d'esclavage sont fa ao amin'ny terminés. jesosy kristy C'est en Jésus-Christ, manomboka androany à partir d'aujourd'hui, dia anana fiainana vaovao zahay nous aurons une nouvelle vie. anana fiainana vaovao zahay Nous aurons une nouvelle vie. anana fiainana vaovao zahay Nous aurons une nouvelle vie. amin'ny anaran'i jesosy ho tanteraka izany Au nom de Jésus, cela se amin'ny réalise. anaran'i jesosy ho tanteraka izany Au nom de Jésus, cela se Saute avec réalise. malala. Merci, cher Père Alléluia. Céleste. Alléluia. amen Amen. fisoratsen'andriamanitra hiteka mafy dia mafy izy Pour remercier Dieu, acclamons fort. raha mbola misy mafy no zany tiako dia ataovy ihany Acclame encore plus fort. alleluia Alléluia. ny voninahitra ny eo an'andriamanitra irieriany a Que la gloire soit à Dieu seul. anao hira anankiray isika amin'izao fotoan'izao azy da ataontsika mpitsanganana ty hira ity a hifalytsika androany a le andriamanitra ny voninahitra mihitsy androany no omentsika voninahitra zay mifaly zay mimirazo e alefa Zatarvaravarana fagul Voain vavadin vazantanye Varatra ilazakwe avuaye Zaikomiana tiwa zatazuna Nabarakon faefa Tunukom di fanay Adrenesa Jefana ilazakwe avuaye Zaikomiana zatazuna Nawabila kazay Tukul faefa Tukul fatakanishi Ize sosuize Nepazaka kuninaisha Ize sosuize Nepazaka kuninaisha Ize sosuize Nepazaka kuninaisha Ize sosuize Nepazaka kuninaisha Sanjata varavara na fagu Uai vavagan vazatan Najaman simpuni na we Tabuni ran masa no bagase Andesi kaya kacha Chukui chamasina Mejika najaman champiderande Piderana zara lapcha mejikase Paisi le panzai Tupu faeva Tupu fatakanise
samy maka toerantsika rehetra Que chacun rejoigne sa place. amin'izao fotoana zao isika dia naritra ny latabatra ny tompo Maintenant, nous allons approcher le repas du Seigneur. natao zao latabatra ny tompo izao na ny fandraisana Cette table du Seigneur a été dressée pour nous mba hatokantsika tsy hanadiny mihitsy an'ilay fahafatesan'i jesosy teo ambony azo fijaliana pour que nous gardons en souvenir la souffrance de Jésus sur la croix. tsy hanadiny mihitsy amin'ny jesosy natao pasika Et que nous n'oublierons jamais que Jésus a été la Pâque. na aiza na aiza misy antsika zao ny ao am-pony jesosy Où que nous soyons, voici ce que Jésus a dans le cœur. aza dinonareo mihitsy ny amiko zay efa maty teo ambony azo fijaliana Souvenez-vous de ma mort que j'ai subie sur la croix. ary aza dinonareo ihany ko ny amiko zay efa tsakana tamin'ny maty Et n'oubliez jamais que de la croix, je suis aussi ressuscité. fa izany no hiatrika ny fiainana rehetra ho amin'ny fiainana tsara mandritra fahavelomana eto ambonin'ny tany Car c'est cela qui va garantir votre vie sur cette terre. ka raha mihinana ny mofo isika Et lorsque nous allons prendre le pain, iny mofo iny no raisitsika hoe tenan'i jesosy ce pain que nous allons prendre, nous allons le prendre comme le corps de Jésus. raha misotro ny divay isika androany Et lorsque nous allons prendre la coupe remplie de vin, iny divay iny no raintsika hoe rano jesosy ce vin sera le sang de Jésus. dia ray saratsaina ity teny ambarako ity Et gardez en tête ce que je vous annonce maintenant. nisy atao mivavanao zany ny tenan'i jesosy sy ny rano jesosy La chair de Jésus et le sang de Jésus, tu vas les prendre en toi. dia mazava be zany a fa olona hiavaka eto ambony ty tany ity ianao Et tu seras vraiment quelqu'un de particulier sur cette terre. dia satria olona miavaka ianao Et parce que tu es particulier, dia malahelo andriamanitra raha manota ianao et Dieu a de la peine si tu pèches. malahelo andriamanitra raha manaraka fomba zao tontolo zao ianao Dieu a de la peine si tu suis les sentiers de ce monde. satria ho amin'ny tanjony manokana ny mofo zay hoaninao sy ny kapoaka zay sy ny divay zay hosotronao Car Dieu a un chemin pour toi lorsque tu prends le corps et le sang de Jésus. ny voninahitra ny ho an'ny andriamanitra Que ery la gloire soit à Dieu seul. ankatantsika etsakana amin'ny toerana misy atsika Je vous demande de vous lever maintenant. dia ho zaraina amintsika ny mofo sy ny divay dia tazomy eny an-tananao zany Et le pain et la coupe vont vous être partagés maintenant. dia miandry fandaminana isika tompoko Et vous allez garder jusqu'à ce que je vous donne de nouvelles instructions. andao hivavaka avokoantsika rehetra Nous allons maintenant prier. satria fahasoavanao antsika ty pasika enina amby roapolo amby roa arivo ity Et que cette Pâque 2026 soit une grande bénédiction pour chacun de nous. manomboka amin'ity andro androany ity À partir de maintenant, dia raiso amin'ny fonao rehetra prends de tout ton cœur fa ho tantara vaovao ny tantaram-piainanao qu'à partir de maintenant, ton histoire sera nouvelle. mazava ny teny nataon'andriamanitra tamin'ireo zanak'israely Car la parole de Dieu vers les Israélites est claire. raiso volombolana ho anareo amin'ny taona ty volana diavinareo ity Prenez ce mois-ci comme le premier de vos mois. ho lasa tantaranareo rehetra tany aloha
que les anciennes choses soient passées. efajato taona aloha dia voziny ianareo Vous avez été en esclavage 400 ans. fa manomboka androany kosa ho tantara vaovao tantaranareo Mais aujourd'hui, vous aurez une nouvelle histoire. dia tahaka izany no tiako andraisanareo ny pasika 2024. Et voici donc la manière dont je vous invite à prendre cette Pâque. ao amin'i jesosy kristy lasa ny tantara ratsy teo aloha En Jésus-Christ, tout ce qui est passé est vraiment passé maintenant. fa ao amin'i jesosy kristy natao pasika kosa Et en Jésus-Christ qui a été la Pâque pour nous, dia ho tantara vaovao tantaranareo un nouveau chapitre s'éclaire. amin'ny anaran'i jesosy Au ho nom de tanteraka Jésus-Christ, an'izany cela s'accomplira. do hivavakatsika rehetra azy Nous allons prier maintenant. samy mivavaka izy Que chacun prie à sa place maintenant. mivavah amin'ny fonao manontolo Prie de tout ton cœur. Merci Jésus pour cette nouvelle histoire. Dieu. La Pâque, c'est toi qui as été là. Les choses sont passées, sont nouvelles. Les 400 ans d'esclavage sont passés. sokafa vavatsika rehetra toka eto Exprime-toi. na ianareo any tokantrano aza hatrany ampitan-dranomasina afaka mivavaka tahaka anay ianareo Chers frères et sœurs qui nous suivez, faites comme nous ici. aorenao amin'i jesosy natao pasika ny filotsika sy fanantenantsika Que votre foi et votre espérance soient en Jésus-Christ qui est notre Pâque. amin'ny anaran'i jesosy ho tantara vaovao any ny tantaram-piainanareo Au nom de Jésus-Christ, une nouvelle histoire s'écrit pour vous à partir de maintenant. iraha tsy elatra manao le iraha hoe maniry mafy ao Nous allons faire ce chant ensemble maintenant. atsaka ny tany zay tsy mbola nazy mofo na tsy mbola nazy divay nazy daholo ihany sotra tompo dia voalaza amin'ny baiboly Et la fa Bible dit namory andreo mpianatra jesosy que Jésus a réuni ses disciples. tamin'izany dia nandray mofo jesosy Ce soir-là, Jésus prit le pain. dia nisaotra n'andriamanitra rainy izy Il a rendu grâce à son Père. ary novakiny ilay mofo avy eo Et il rompit le pain. dia nomeny andreo mpianatra Il a partagé à ses disciples. hoy izy ity ny tenako zao no ataovy ho fahatsiarovanahy Et Jésus dit, prenez, ceci est mon corps. Faites ceci en souvenir de moi. aza tondronareo nihitsy ny amin'ny tenako zay tondra amin'ny fahotan'ny olombelona N'oubliez jamais que mon corps a porté le péché de ce monde. ivavakatsika tompoko Nous prions. rainay zay mian-danitro Notre Père qui es aux cieux, misotranao andriamanitra tsy toy zahay nous te remercions, Père Tout-Puissant, ny amin'ny fitiavana lehibe ny tiavanao anay de ton grand amour que tu as versé pour nous. fefa matinao tao pasika jesosy Car Jésus a été donné en Pâques. ary ankehitriny Et aujourd'hui, mihinana ty mofo ity zahay nous prenons ce pain zay raisinay ho tenan jesosy que nous prenons pour le corps de Jésus. hiditra ho mbavanay ny tenan jesosy Nous allons prendre dans notre bouche le corps de ka Jésus. hiavaka ny fiainanay rehetra Et notre vie va se distinguer. amin'ny anaran'i jesosy Au nom de Jésus. amen Amen. alo ny mofo iny tananao iny no tenan jesosy Prenez le pain entre vos mains, c'est le corps de Jésus. dia nandray ny kapoaka misy ny divay ndray jesosy Et Jésus prit la coupe remplie de vin. dia nisaotra n'andriamanitra rainy izy Il rendit grâce au Père.
avy eo nomenandreo mpianatra lay divay Et il partagea à ses disciples le vin. o jesosy sotronareo ity fa ity no rako Jésus dit, prenez ceci, buvez, ceci est mon sang. le rako natao ho fanavotana ny olona rehetra Mon sang qui a été versé pour le salut de tout le monde. voavonjy ny zanak'israely noho ny amin'ny raha teo amin'ny tolambaravarana sy tao tambaravarana Les Israélites furent sauvés par le sang qui a été mis sur les poteaux de leur maison. ho voavonjy toy zany ihany koa nareo noho ny amin'ny rako zay ho sotronareo Et vous allez être aussi sauvés par le sang qui a été versé pour vous. misaotra tombandriamanitra rainay eo Merci notre Père. fefanalatsaka tokoa ny rano jesosy Car le sang de Jésus a réellement été versé famelan-keloka pour le salut. famonjena anay Pour le salut de Dieu. fitahina ho anay Une grande bénédiction pour ho nous. sotronay zany androany Nous allons prendre ce sang. ka dia sotroy ny divay fahiny no rano jesosy Prenez le vin entre vos mains. Ceci est le sang de Jésus. misaotra anao zahay andriamanitra Nous te remercions, Dieu, fa mbola nomenao fahasoavana be zahay androany car tu nous as encore remplis d'une grande bénédiction aujourd'hui. spécial ho anay ty pasika ena am'roapolo am'roa arivo ity Cette Pâques 2026 est une journée izy spéciale. tantara vaovao ny tantaram-piananay Notre histoire va se renouveler maintenant. ho amarinao ara-baky teny izany Tu vas le justifier. misaotra andriamanitra Merci notre Dieu. amin'ny anaran'i Au jesosy nom de Jésus-Christ. amen Amen. samy miara maka toerany sika rehetra Que chacun garde sa place maintenant. dia aorina zany a ny vera eny an-tanantsika Et les toatsika coupes mbola seront- anao hira anankiray aloha Les coupes seront collectées à notre place. satria moandry fifaliana ny androany a dia ndaontsika mbola hiaraka hitsangana dia hiaraka hifaly a dia hiaraka hilaza hoe ao anaty koa moa jesosy ny tsy hiderako anao no ny soa rehetra izay nataonao a dia ndaontsika anao antiritio hoe comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur et quand je Jésus. regarde autour de moi, je vois ta Quand je gloire. regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer?
ny filazana aperako amintsika rehetra dia zao